Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina na nomeny fitenenana. Izao tsika ry havana dia tonga miasa vavolombelona. Dia ny Fiarahabana ireo renim-pianakaviana tonga ato an-tranon'Andriamanitra. Tsara ihany ny manisy fanazavana. Faraky ny fandaharam-potoana ny fiangonana dia anio Alahady 14 ny volana Jona taona 2024 no anamariantsika izany Fetin'Ny izany eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana. Raha toa ka tamin'ny Alahady lasa teo ny fankalazana izany ofisialy. Aoka isira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Izany tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny Marika 7 mianjiny 15 tapany farany, izany ry Reny malala no entinay miarahabanareo rehetra. Dia mirary anareo ho vita fihavanana amin'i Jesosy ka iaina le fitiavana mahery vaika. Arak'izany tompoko dia engaviana ny rehetra mba hitsangana handray ny fanomezana atolotry ny fiangonana ho anareo. Dia mangataka ny diakona anatanteraka izany fizarana ny fanomezana ho an'ireny rehetra izany. Engaviana ny rehetra tompoko mba hitsangana homena fanomezana. Dia izay reny mahazo ny fanomezana dia afaka mipetraka. Ary satria efa nahazo ny fanomezana ny reny rehetra dia engaviana ny ray aman-dreny mpitandrina mba hanome ny hafatra fonosina izany fanomezana izany. Makasitraka pasteur. Misaotra vero. Misaotra ny tompony amin'ny tolotsaina nomeny andry zareo voameran'ny ankonana sy fanabeazana ka nahavitanany ny fanomezana iny. Za vita fihavanana amin'i Jesosy. Zay no firariana antombavaka ho anareo reny rehetra. Hoe za, le za tsy zazahoana akory fa fijoroana vavolombelona. Za sy ny ankonako izy Josoa dia hanompo an Jehovah. Za ndray dia vita fihavanana amin'i Jesosy. Ninona ahafantarana anao ny fiarahamonina araka le toriteny tao? Aoka na ahafantarana anao indray za ndray dia vita fihavanana amin'i Jesosy. Ary rehefa vita fihavanana amin'i Jesosy ianao araka le fantenenina teo dia tian'i Jesosy amin'ny fitiavana mahery vaika. Tiany ankonanao amin'ny fitiavana mahery vaika. Jona reny vady, misy tena misitraka tokantrano milamina. Misy tena hoe efa enferany tokantrano, ny zava-dehibe ry havanao dia hoe enganeka ho hita vita fihavanana amin'i Jesosy ianareo. Ary izany no fahasambaranareo. Ninona zavatra banga ao amin'ny ankonanareo, ninona fomba hitondrany vadinareo na ny zanakareo anareo, nareo tia amin'ny fitiavana mahery vaika. Ary tsy maintsy safidianana ny amin'le hoe manafintohina egala tezitra hoe safidio ny ho tafintohina fa za manafintohina. Ary oka ho vaindohan-dranareo satria hoe za vita fihavanana amin'ny tompo. Vaindohan-dranareo reny ny taona ny ankonanareo ho vita fihavanana amin'ny tompo ary dia mpapetitra ny ankonana any an-danitra ary mpampandositra azy amin'ny elo hoe mirary soa ry anabavy sy reny malala ao amin'ny tompo. Misaotra pasteur. Izao isika ry havana dia tonga amin'ny fotoana Fiarahabana manokana any Tatsilandy. Raha matoa sitraka vady mitandrina amin'ny zahadrara ary tsina fanantenana. Koa amiangavy anareo tompoko ho tonga ety amin'ny alitara ho arabain'ny fiangonana. Manarak'izany koa dia antsoina koa avy ety anoloana ny barao amin'ny fiangonana ny filohan'ny sampanasa fikambanana ary vomera anatanteraka izany fiarahabana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy ny fiangonana manontolo ary izay rehetra tonga tompon'andraikitra mijoro eto anoloana izao no soloina tena eto. Sambatra ny mpampihavana fizy natao hoe zanak'Andriamanitra. Matio 5 ny anjiny 7. Izany tenin'Andriamanitra izany tompoko no entinay fiangonana miarahabanareo noho ny Fetin'Ny.
dia nisaotra ny tompo izahay nanome anareo anay. Mirary anareo izahay tompoko ho mpampihavana ny olona amin'ny tompo, satria ianareo izao tokoa no reny vita fihavanana amin'i Jesosy, manana ilay fitiavana mahery vaika ka afaka mampiona ny olona amin'Andriamanitra. Manomboka amin'ny ankonanareo sy amin'ny olona hafa eo amin'ny sehatra maro izay ametrahan'ny tompo anareo tsirairay avy. Dia androso mandrakariva anie ianareo amin'ny fampitosana ny filazantsara amin'ny Madagasikara. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia ho mariky ny fifalin'ny fiangonana tompoko dia hisy fanomezana atolotray ho anareo. Dia raisam-pitiavana fa vokatry ny fo tompoko. Ankehitriny dia hitondranareo amin'ny babaka izahay. Hiara hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay misaotra sy mideranao izahay fa notahinao ka nahatratra ny Fetin'Ny ary omenao an'izao fotoana manokan'izao mba hiarabanay ireto Reny ampanahy ireto. Nofidianao ary omenao anay izy ireo mba ho mpitaiza, mpananatra, mpikolokolo ary mpanabe anay, ary indrindra ho mpanohana ny mpitandrina amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara sy ny fanaovam-pianatra ny olona rehetra. Koa mangataka aminao izahay, nitahinao, ankaherezanao ary arovanao azy ireo amin'izany atotsosany izany atidy isan-draikitra masina napetraka ao amin'izany. Ho tanteraka aminy ny teninao amin'ny bokon'ny oabolana ka ho ampiterinao aminy ny fahatsarana ary tsy atsahatra ao ny fanambinana azy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra ny voameran'ny ankonana sy ny fanabeazana. Misaotra nareo fiangonana manokana matsiaro anay Reny, manokana izao fotoana izao ampaherezana anay hoe antanteranay ny andraikitray amin'ny maha-Reny anay, hoe vita fihavanana amin'ny Jesosy zay manana fitiavana mahery vaika, hoe tena hoe mpianatra Jesosy iringiriny tokoa. Misaotra ny amin'ny faneho-pitiavana ataonareo, misaotra ny amin'ny teny mamy, misaotra ny amin'ny fanomezana, dia hoe ho fanomezam-boninahitry ny tompony ny vokatra izao hoe faneho-pitiavana ataonareo aminay izao. Misaotra tompoko.